manome lamosina ny fanjakana hony ny député Sophie Ratsira Tsia sanatria manome lamosina ny tsirary no ataoko eto manome lamosina anireo tsy mihaino ny marary ny vahoaka ny Vatomandry fa za mbola tsy nanendry na nanondromolotra hoe ity no fanjakana na ity no nanao an'izao anay fa ny eto Vatomandry no nentiko amin'ny masolom-bavam-bahoaka ny zavatra niseho tany Vatomandry dia toy ny toerana rehetra na ny faritra moa fa hita moa zany dia district no resantsika ny toerana izay nanatanterahana ny fanomezana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna izay mbola voafidy dia notanterahana araka ny efa voalaza sy manaraka ny fenitra rehetra izay voatondro manandrify an'izany tao anatin'ny fanomanany na ny fanatanterahana azy mihitsy no nisy andian'olona zany izay azo lazaina ona no itohina ny fanatanterahana izany ireo olona ireo zany dia niezaka ny hiditra amin'ilay toerana izay voafaritra anatanterahana n'ilay lanonana izay mariana itohina fa misy amin'ireo olona izay namonjy ny toerana io dia misy tazona fitaovana azo lazaina fitaovam-piadiana satria raha ny zavatra hita ary any toerana na sary azo araka ny azo lazaina ary teo misy mitoraka vato zany misy ihany koa mitondra fitaovam-piadiana toy ny antsy satria ireny raha ny toerana izay amorina olona dia tsy hoe andeha ampiasaina andeha hanapahana hazo sanatria fa andeha atao hoe fiarovany tena eo zany fa any amin'ireo toerana ireny tsy hoe hiadiana akory fa hanaovana lanonana dia azo lazaina tsara fa mety zavatra hafa no mety nitondrany azy ireo ny fanontaniana hoe inona ny zavatra nitranga zay fa notohinana ny fanatanterahana lanonam-panjakana izay ary isan'ny lanonam-panjakana mantsy ireny fa miseho any amin'ny faritra ny tanjona na ny fepetra raisy ny eo anivon'ny OMC zany indrindrandrindra dia miantso ny tompona andraikitra eo anivon'ny mpitandro filaminana izy ireo mba hanatanteraka mandray ny fepetra rehetra zany afana manatanteraka ireny lanonam-panjakana ireny ny mpitandro filaminana atao toerana zany no nahita fa misy fanohitohinana ary tonga hatramin'ny fepetra manokana azy tsy maintsy ny sorona tao anatin'ireo maro mitondra fitaovam-piadiana zany ireo olona izay nisy nitarika ireo dia ireny olona ireny zany tsy maintsy raisina ary natao ny fanadihadiana mahakasika azy amin'ny antonantony sy ny indrindrandrindra ny fandraisan'ireo anjara amin'izany hetsika izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany ary fantatra mihitsy azy fa manohitohina ny filaminany ilay lanonam-panjakana izay efa voalaza fa tao anatin'ny zavatra rehetra amin'ny fifidianana zany dia ny fanomezana ilay echarpe rehefa misy tranga ohatran'io mantsy dia raisin'ny olona adikan'ny olona foana hoe io indray fa manao fanarahotapahefana ny mpitandro ny filaminana na hoe manakana ny fanehoan-kevitra sy ny sisa asa inona ny ambaranao mikasika an'izay ny mpitandro filaminana ary mialatsiny raha mitonona mihitsy reto indraindray fa tsy fotoana rehetra indraindray za dia lazaina mihitsy hoe ny gendarmerie no lazaina fa hoe manakana ny olona amin'ny izay zavatra iverindrareo manandrify izay tena araka ny tiany atao raha tenenina mahitsy dia zao ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny tafiditra anatin'izany gendarmerie pirenena dia manana ny adidy voalohany amin'ny fiarovana ny olona ny ain'ny olona zany mitovy amin'izany koa ny fiarovana ny fananany olona mba voary ny fanan'olona reny fa ny tsy azo adinoina dia ny fiarovana ihany koa zany ny androm-panjakana inona moa ny endrika isehon'ireo androm-panjakana tsy hoe ny androm-panjakana dia ny eto ohatra hoe hijery antsika hoe ao amin'ny Sénat ihany ve ny ACC ny fiadinany republika na ny any amin'ny primature ihany ireny dia misy ratsana izay rahantsika mahita any amin'ny gouvernement zany ahitana an'ireo ministère samihafa ary hita ihany koa hatrany amin'ny commune ireny dia fananam-panjakana ary ny lanonana izay atao dia endrika iseho ny fanjakana ireny zany dia tsy maintsy arovana ary manana didy amin'izany averiko ihany ny OMC izay tsy maintsy mandray ny fepetra voalohany manapa-kevitra ny hoe tsy maintsy ho arovana mba ho tanteraka araka ny lalàna ny zavatra izay atao izay zavatra zay dia tsy misy safidy hoy satria raha ohatra ka mbola mijoro ary raha mbola misy tokoa ny atao hoe tany tandalàna dia tsy maintsy manatanteraka ny asa manandrify azy ny hiraka manandrify azy ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny ahafana manatratra ilay tanjona resahana teo zany dia ny hoe mba ho voaro ny ain'olona voaro ny fananan'olona ary voaro ny androm-panjakana sy ny endrika isehony
asa mpanjakana rehetra. Zay no tany Vatomandry dikan'izay zany ahoana zany zao ny faran'le olona voasambotra aloha ao anatin'ny fanadidina moa zany ny any toerana azo antoka tsara fa afaka manazava izy ny hoe inona no mety antony tonga azana keo na hoe misy antony hafa anjarany moa no manazavany amin'izany toy ny fanadidina rehetra io hito moa zany tsy afaka hoe dia anana ny tsipiriany raha ny tenako manokana zany afantatra satria na ny any toerana nge raha metra-panontaniana amindraro ary zany zao dia tsy anome ary tsy azo akory noho ny tsy ambaratelo ny fanadidina zay rahantsika malala fa ny onivon'ny fitsarana indrindrandrindra no tompony fanarahamaso rehetra ny fandrindrana izany fa manatanteraka ihany koa aza na ny onivon'ny mpitandro filaminana singanina amin'izany ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena. Andray tsy ho ela ny feonambe an-tampon'ny CEO itsika ohatran'ny somary hita sur terrain ohatran'ny somary misy atmosfera miova zany le fitandronan'ny filaminana tatoato tena mifantoka amin'izay ve nareo amin'ny gendarmerie pirenena manokana? Ny gendarmerie pirenena sy ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny dia efa mifantoka tokoa ao anatin'ny fanomanana ny atongavan'ireo izay andray anjara amin'ny fionana tampony fahadimy ny vaomera ny ranomasimbe ny indiana zay tanterana ito Antananarivo io hoe manahoana satria araka ny najidika ao tao ny hoe ohatrany misy zatra hita tazana miova marina zany satria ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny tsara ao ampatsiahivina dia mandray vahiny isika ary misy tanjona lehibe izay voafaritra ao anatin'izany dia ny afahana manatanteraka izany fionana tampony izany ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fahatoniana tanteraka zany araka izany dia misy ireo rafitra samihafa ahitana ny tompona andraikitra samihafa zay tsy voatery voatanisa eto izy ireo fa tena maro ary maro ihany koa zany ny efa manana traikefa ao anatin'izany mialatsindra manatsidika eto zany ministera anankiray dia ministera mpisanandrarambahiny dia mandray anjara akoatran'ireo ministera maro fa manana donc hoe traikefa manokana amin'ireny dia mifandray amin'ny ministera samihafa arakaraka ny misy ary ny filaminana moa no resantsika mirahalahy eto dia ahitana an'izany vaomera manokana zany izay miandraikitra ny filaminana eo anivon'ny ministera andrarambahiny ahitana an'izany hita ao anatin'izany ny mpitandro filaminana izay eo anivon'ny gendarmerie pirenena zany sy mpitandro filaminana hafa ihany koa andray anjara ray voalohany fiarovana ny olona zay ho tonga andray anisan'ireo solotena avy amin'ny firenena ny aviany zany ary eo ihany koa ireo mpitarika ireo mpandray anjara rehetra ireo fa indrindrandrindra dia ny fivezivezen'ireo olona ireo amin'ny toerana rehetra ny amin'ny lalana moa zany fa ny toerana rehetra na ny toerana hipetrahany ny fiarovana azy ireo mandritry ny fotoana zay hijanonany eto dia anisan'ny atao hoe fanamby lehibe mipetraka amintsika malagasy amin'ny ankapobeny zany ary indrindrandrindra ho an'ny tompona andraikitra zay voakasika zany anatin'izany raha teo zany gendarmerie pirenena dia efa manao ny fampiofanana satria misy ihany koa zany fampiofanana manokana zay atao misy ihany koa ireo fitaovana zay atokana ho amin'izany dia tsy maintsy misy ny fepetra hito moa tsidika ihany fa misy ny fepetra mety ho miavaka manokana afahantsika zany manatanteraka an'izany ampatonina fa amin'ny fotoana mampety azy dia verina fa mety mbola afaka manohy resaka isika zay matsasaika nantaniko hoe mety misy ohatra hoe voahelingelina ve ny fiainana andavanandro rehefa tonga le fotoana io sy ny sisa mety misy olona tezitra hoe reo indray ny vahiny indray no ajajaina lasa mamototra ny eto toerana indray misy fanelingelena ny asotra an'izany tiako ny ataoko hoe miresaka ataoko hoe mahitsy ary ny hoe isika malagasy ary raha miteny hoe malagasy ao anatin'izany ihany koa zany ny tompona andraikitra tsirairay izay voakasika amin'ny fandraisana an'ireo vahiny ireo raha ny amin'ny firenen-kafa no nanantanterana zany dia ny rehetra miara-misalahy amin'ny hoe atonga an'izany ho tomombana mifanandrify amin'ilay ambarako teo ihany hoe tsy misy tomika
raha izay ny faharoa dia mba ho tanteraka zany ao anatin'ny filaminana tanteraka azo lazaina fa manana tombontsoa amin'izany ny rehetra mamalagasy atsika satria malagasy mandray an'izany mba tsy ho sanatria ho lasa ho ambara fa raha ny zavatra tanterahana any Madagasikara na hito Antananarivo dia misy ny fanohitohinana amin'ny lafiny filaminana ka ny fipetra zay ho raisina rehetra zany raha miverina amin'ilay fanontanianao teo ny hoe mety misy fanohitohinana ve ny ray voalohany dia anatiny hoe miatrika ny fiainana andavanandro ny tsirairay mandritra an'ireo fotoana ireo zany hoe raha misy no heverina fa hoe fipetra manokana ho raisina mba ahafahana manamora ny fivizivizen'ireo olona ireo dia tsy maintsy ao anatin'ny fotoana tena kendrena ho fohy indrindra zany ary tsy ho amin'ny toerana zay tena hoe iasan'ny olona andavanandro zany fa na ny lalana izay andehanan'ireo olona ireo aza ary ny faritana mialoha zany dia mba tsy hanelingelenana voalohany ny fiainana andavanandro ny olona dia efa nikendrena ihany koa nefa koa tsy azo atao ambanjavatra ny amin'ny resaka hoe ny sécurité ny makasika andreo olona ireo satria tsy afaka hampandeferina ihany koa zany satria tompony antoko amin'izany ihany koa zany isika tsirairay ary anatin'izany moa zany mpitandro filaminana ny amin'ny hoe mba tsy misy tomika sanatria misy fanelingelenana na faonakorontanana ho atao amin'ireo membre na ny mpikambana zany amin'ireo olona zay mivahiny eto amintsika ao anatin'ity fiainana tampony dia misy fipetra manokana ve raisina satria somary resaka politika kely raha sitraka hoe ny situation amin'izao zany tena misy ndetako hoe sokajin'olona mieritreritra hoe manana firehana zany hoe tsy tokony atao eto feonambe io sy ny sisa dia manao efa manomana ndetako hoe hetsika zany natao ampisehoana zany hoe tsy tokony atao eto lese hoe misy fipetra manokana ve raha ohatra manahoana zany ny fihetsiketsehana mety hoe isy anao fihetsiketsehana na fidinana an-dalambe na fihetsiketsehana na sitinina manahoana ny fipetra mahakasika an'izay ho anareo nivony zandarmariam-pirenena ny gendarmerie-pirenena ao anatin'ireo hery telo tota ahitana ny tafika sy ny polisy pirenena zany satria miresaka mahakasika ny filamenam-bahoaka ianao fa raha amin'ny ataoko hoe amin'ny fandriam-pahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra dia miasa mitokana tokoa ny gendarmerie-pirenena zay ahitana an'ireny poste sy brigady ireny fa raha iresaka hiverina antsika eto amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritry ny fiainana tampony COI dia ampatsihivoko hatrany fa ny tanjona ary raha manana dia ny hoe izotra milamina tsy misy tomika ao anatin'ny filaminana zany hoe voaro ny toerana voaro ny olona ary voaro ny fitaovana na ny trano zany na averiko ilay toerana teo ny lalana izay vizivizen'ireo olona ireo zany dia tsy maintsy ho arovana ozy anao teo hoe mety misy olona mampiseho hevitra na ny fomba na manahoana izany zavatra izany ny olona moa zany samy manana ny heviny ary samy manana fomba ny ny hevitra fa ny zavatra azo antoka dia ny amin'ny mety ho fanohitohinana dia manana fanamby ny oniviny OMC indrindrandrindra mampatsiahany tena fa tsy maintsy isy ny fipetra raha ohatra ka jerena ny ambana rehetra ihany koa zany ka ho tonga ny amin'ny fanohitohinan'ilay fizotry ny fiaonambe dia tsy maintsy misy ireo fipetra ireo fa raha tsy misy moa ny fanohitohinana averina raha tsy misy fanohitohinana isika amin'izao ntsika miteny zao dia efa misy ny fipetra raisina na ny fijerena na ny fanaovana ny angom-baovao ny ahafahana manatanteraka izany miatrika izany ao am-pilaminana fa amintsika miteny zao nge tsy misy fipetra manokana raisina eo anivony mpitandro filaminana gendarmerie moa le resanao tsy misy hoe gendarmerie na le fanakaiza na ampanaovina inona fa ao anatin'ny filaminana isika zao manao ny angom-baovao manao ny fitsiriana rehetra dia ary tiako ny mampatsiahy mety efa misy ny mampiseho hevitra milaza ny heviny mety efa misy zany fa mety ao anatin'ny filaminana dia tsy misy ny na dia hoe fipetra raisina ny fisorohana fa tsy misy ohatra ny ataoko hoe mety fipetra manokana ny raisiny teo anivony OMC fa ao anatin'ny miaina ny fiainantsika andavanandro tsika ankehitriny sady miroso antsika rehefa matetika misy ao anatina fihetsiketsehana takan'ireny dia
mahazo torabaty foana ny gendarmerie ny amin'ny hoe misambotra tsy ao anatina fepetra lasa ohatrany hoe zon'olombelona sy ny sisa sy ny sisa manahoana ny fomba malinao an'izay mo général amialoha liresako am'le mety ho valim-pantiny le etsiketsika manahoana moa zany na etsika le sokajiana ara-politika sy na nietsika tsotra nandretsika tsotra manenjika mpangalatra sy ny sisa tiako ny mamerina hatrany ny gendarmerie pirenena dia miasa araky ny adidy sy andraikitra na ny atao hoe iraka mifanojo amin'ny antom-pisiny misy fipetra samy hafa ao anatrehan'ireny misy fotoana ny niveau gendarmerie pirenena dia afaka manira tena dia mandray nilay atao hoe maniraka izy zany mialatsiny raha mampiasa voambolana teny frantsay hoe initiative amin'ny asa atao misy fotoana tsy mahazo mandray an'izany antsona hoe initiative zany fa amin'ny alalan'ny iraka na ny atao hoe réquisition no azony ary tsy maintsy misy réquisition ny asa zay tanterahany amin'ireo tranga fiarovana ny na ny fipetra raisina amin'ireo tranga misy etsika araka an'le voalazanao teo dia amin'ny alalan'ny réquisition io réquisition io rehefa voaray eo anivon'ny emo fananiko miteny hoe emo satria ahitana hatrany ny tafika ny polisy ary ny gendarmerie ny emo rehefa mahavoaraindreo taratasy ireo zany ny anivon'ny mpitandro filaminana dia averiko tsy misafidy intsony fa tsy maintsy ny hevitra hoe tsy maintsy dia misy toerana voalaza ao anatin'ilay réquisition misy fotoana eo tsy maintsy andraisana fepetra ary mazava ho azy inona ny tanjona ao anatin'ilay réquisition dia ny filaminana fitandronan'ny filaminana amin'ilay toerana sy ny anatin'ilay fotoana izay voalaza zany arakarak'ilay ambana misy tsy misafidy araka zany ny mpitandro filaminana ary gendarmerie moa nambaranao teo dia tsy misafidy fa manatanteraka nefa voalaza ary mampiantra ny fanajana ny lalàna aloha voalohany ny fitandrovana ny lalàna ary tsy maintsy manao ny voalaza ny lalàna raha sanatria moa misy olona izay hito angamba no afahako ihany koa zany manome le fanazavana le voalazanao hoe manambotra ozy anao teo ohatra ny teny an'izay anao zavady raha ohatra moa misy olona zay mitondra fitaovam-piadiana na ilay hitsika no ahitana olona mitondra fitaovam-piadiana dia hita fa misy olona mitarika dia mety ilay mpitarika angeny mety hoe olona ray dia efa manamora ny fampiatona ny lay hetsika fa raha ohatra ka tsy maintsy ho tonga amin'ny hoe fanamorana ireo olona rehetra amin'ilay toerana raha miisa tsy hanonona isa fa raha nisan'ny olona rehetra io ve no tsy maintsy ho raisina dia mazava loatra fa arakaraka tsy voatery le mpitarika ikorokoa ary fa mety ho hita eny amin'ny toerana satria zay zany no miankina amin'ny fahitany le tompony ndraikitra eny toerana dia tsy maintsy misy fipetra raisina ao anatrehan'ireny fa ny zavatra azo antoka aloha dia ny hoe tsy maintsy misy ny resaka réquisition ary na eo atoerana koa nge misy fotoana ireo mpitandro filaminana dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ireo olona zay manao ny hetsika tsy hoe fahavalo akory izy ireo tiako averina fanondrony tsy fahavalo akory fa samy malagasy mety ny ataoko hoe le toerana misy an'ilay malagasy samy mpiray-tanindrazana amin'ilay fotoana izay hipetrahany amin'ny toerana io sy ny tanjona tiany atongavana no mifanohatra amin'ny atao hoe tombontsoa iraisana na ny ataoko hoe tombontsoa ambony ny amin'ny lafin'ny filaminana na ny ordre public zany dia mahatonga an'ireo tompona andraikitra ao anivon'ny OMC maniraka na mandefa n'ilay réquisition ho an'ny tompona andraikitra ao anivon'ny mpitandro filaminana mba handray fepetra ho fisorohany mandray fepetra ho fisorohany ka izay iverina fa tsy misy hoe izy moa no tokony ho enjehana ao anatin'ilay fepetra ho raisana tsy ary zay no mahatonga an'ireny fampitandremana matetika ary hita moa zany mialatsiny mety manonona fa na ny tompona andraiki-panjakana nge matetika moa préfet no resantsika tompona andraiki-panjakana nge dia misy fotoana manoratra ary mampafantatra inona ny fepetra na ny tranga na ny zavatra zay ataoko hoe nanome izy na tsy nanome alalana amin'ny hetsika zay fikasana zay napetraka ireo olona zay mikasana ho an'izany mety hoe zay fanazavan'izay ve mo général tsy dia azon'ny olona loatra mahatonga n'le mbola fitenenana ihany hoe io fa ampiasain'ny mpitondra herim-pamoritana sy ny sisa ny mpitandro ny filaminana
ny lazaina raha toko mahitsy ny hoe ampiasain'ny mpitondra ny zavatra tsidika dia zao ny mpitandro filaminana dia mazava ny lalàna na ny fitsipika mifehy ny fanantanterahany asa ny solotena mpanjakana io zany le lazaina hoe mpitondra satria io no mandefa n'ilay taratasy dia mazava be fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny solotena mpanjakana zay ho mihetsika ny mpitandro filaminana ka tsy tokony ito zany raha ohatra ka mialatsiny satria iveriko fa zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena ilay voalazanao ilay solotena mpanjakana dia tsy tokony atao hoe mialatsiny tsy ho ianao zany ohatra no mandefa n'ilay réquisition dia ho tanterahany mpitandro filaminana tsia raha ianao dia mazava azy fa tsy mihetsika ireo fa ilay solotena mpanjakana ray voalohany araka ny andraikitra mifanandrify aminy ny faharoa ny andraikitra sy ny farom-piadidina mifanandrify aminy sy ny fahitana n'ilay taratasy fa mifanaraka tsara araka ny fitsipika sy ny lalàna dia manatanteraka ireo mpitandro filaminana ina moa le taratasy teneniko misy tokoa ny fanambarana ny hoe aiza no atao ilay asa fisoroana na fitandrona ny filaminana fotoana manahoana ary movy ilay tanjona voalaza ao tanjona mifanaraka amin'ny lalàna dia rehefa mahavoaray an'izay le mpitandro filaminana na ny gendarmerie manatanteraka izy fa raha andeha hojerena raha tsy misy soni ilay taratasy fa ilay manam-pahefana tena manam-pahefana tokoa afaka manome fa saingy tsy nanao soni dia tsy manatanteraka ny mpitandro filaminana fa andeha koa ataoko fa le tanjona tsy mifanaraka an'izany ve ny tranga ngamba iverina fa hoe mety ho misy fa ngamba raha iverina antsika mitranga rehetra mety ho satro na ny fotoanantsika ary tsy ampy fa andeha anome sary ihany koa zany ohatra raisiko andeha ataoko hoe manam-pahefana ary tena atao hoe olona manany toerana izay afaka maniraka tokoa izy ary ao anatin'ny fahefana ilay maniraka fa ilay iraka izay ataony dia mifanohitra amin'ilay hoe tombontsoa iraisana dia tsy manaraka ihany koa zany ny mpitandro filaminana zany hoe mazava loatra fa ny lafin'ny filaminam-bahoaka no voalaza dia manatanteraka ny mpitandro filaminana fa tsy sanatria hoe raha ohatra ka andeha ataoko hoe raha ianao zany ilay préfet mialatsiny fa tsika milalamo no eto dia tsy mitonona hoe préfet aiza fa préfet eto Madagasikara ny resahana fa raha maniraka izy hoe andao mandeha mitatitra entana manao réquisition izy mba ho filaminana dia fijerena mitatitra entana makaiza moa na hoe ny fanapotehana entanaiza moa lazaina fa hoe fitandrona ny filaminana dia afaka miteny zany ilay lehibe mitarika ny mpitandro filaminana hoe tsy anisany réquisition azo tanterahana zany fa ny tsy manantanteraka n'ilay réquisition dia voararany lalàna ary ianao zay nomena n'ilay réquisition nefa tsy manantanteraka ary fantatra fa misy ny fepetra azonao nraisina nefa tsy nyraisinao dia mazava loatra koa fa anisany dia mbola lalàna ihany no milaza fa hoe nahoanany tsy nyraisinao ny fepetra rehetra ahafahana misoroka zany no mety fanohitohinana ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay ve le hoe fikomina ohatrany hoe misy fikomina zany tsy fikomina raha ny tenenana azy eo anivony ataoko hoe mifanatanterahana réquisition reny fa raha ny mandat réquisition zany raha ohatra ka lavina ireny dia voararany lalàna misy ny resaka prévarication ohatra raha tranga efa hitanao maso nefa anao tsy mandray fepetra misy ihany koa ny atao hoe refus mialatsindra amin'ny teny frantsay lay hoe refus d'exécution d'un mandat raha ohatra ka mandat izy fa hita moa zany réquisition satria misy fotoana mandat no alefa ohatra hoe mandat iraka ihany koa moa zany no tiako tenenina ireny zany dia tsy azo atao ny manohatra fa na teneniko amin'ny fomba mety afahantsika mba mitsikitsika amin'ny rahalahy tsy azo atao ny mandat manantanteraka mandat ia tiako azavainao kely le hoe manira-tena ary hoe ohatrohatra ny ahoana indray rehefa hoe manira-tena ny ianareo mpitandro ny filaminana ny mpitandro filaminana na ny gendarmerie pirenena moa ny resako dia misy karazana asa izay ataony tokoa amin'le hoe manira-tena amin'ny tontolo ambanivohitra mety ahitana an'izany indrindraindrindra araka n'le resahana tao ny asa ankinina amin'ny gendarmerie pirenena dia ny resaka fiarovana fa arovana amin'ny fomba manahoana amin'ny alalan'ny fanaramaso rehefa andeha anaramaso zany tsy miandry intsony ilay hoe za mbola tsy nazo taratasy na réquisition afako manaramaso tsia fa mandefa patrouille ohatra manao fanaramaso ny lalana ohatra hitanan'ireny raha tsika mahita ny amin'ny lalam-pirenena dia hitantsika zandary ireny zany dia tsy misy réquisition azo
fa asa fisoroana reny dia maniraka avy hatrany ny tompona andraikitra na ny amin'ny brigade na ny poste dia efa mandeha mitsiry mandeha koa amin'ny toerana izay ahitana olona maro mety hoe fakana mety angom-baovao iny amin'ny tsena dia mijery mialoha ireo zandary amin'ny sanatria mety isy fandikan-dalàna dia efa azo atao sady zany any maniraka mialohan'ireo olona ireo misy endrika samihafa ho avy moa zany zao ny paka izay paka iren-doza ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena manokana dia efa misy paikady samihafa ary misy fepetra iraka samihafa mifandraika amin'izany hoe fampianana ny loza zany ary ny tsara indrindra dia tsy hisy ny loza ireny zany ilay resantsika amin'ilay hoe manira-tena ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'ny lafiny fiarovana ny olona fiarovana ny ain'ny olona ny matetika isian'ilay atao hoe réquisition dia amin'ny fiarovana ny ireo androm-panjakana satria ireny tsy hoe amin'ny fomba rehetra tsy amin'ny fotoana rehetra fa ireny indraindray dia hita amin'ny resaka famoren'olona dia noho zany dia amin'ny alalan'ny taratasina ny réquisition avy eo amin'ny solon-tenam-panjakana no anatanterahany eo anivon'ny gendarmerie-pirenena izany iraka izany fa misy fotoana nefa hita zany tiako ny manamarika raha sendraka misy ny fanohitohinana hita maso ary ao anatin'ny fotoana hita zany hoe flagrant délit ao anatin'ny fotoana hoe misy olona andoro anisan'ny fiarovana ny androm-panjakana zany raha ohatra ka atao hoe birao mpiasan'ny commune no misy andoro tsy miandry réquisition ny anivon'ny gendarmerie-pirenena tsia na lapa zany na lapa-panjakana ninina tsy misy idiran'ny réquisition fantatra fa fiarovana ny androm-panjakana zany fa tsy miandry satria anisan'ny asa zay tsy maintsy atrehana reny ary tsy anatin'ny vonjy-taitra tsy maintsy tanterahana zany mety mitovy amin'izay ihany koa raha ohatra fananan'olon-tsotra zany indrindra ny fananan'olon-tsotra anisan'ny efa nresako teo raha ohatra miaro ny ain'ny olona ny ain'olona tsotra ny gendarmerie-pirenena dia tafiditra anatin'izany ny fananan'olona tsotra ary izany mahatonga an'ireny hoe nisy entana very dia tonga manao fitarainana ny olona zany zay matsiaro very entana dia manao ny asa fikaroana ny anivon'ny gendarmerie-pirenena ahafahana mamerina an'ireny toy izany an'ireny mety hoe sanatria misy omby alatra dia manao ny faninjehana ny anatin'ny gendarmerie-pirenena mamerina an'ireny omby ireny any amin'ny tompony anisan'ny asa fiarovana zany saingy efa voalatra izy no averina fa ny zavatra tsara ho hitantsika kosa nefa maro agny ny olona afaka miompy maro agny ny olona afaka atao hoe tena misitraka ny fananana misy eo aminy ndeo teneniko hoe vokatry ny fepetra efa raisiny tompony ireny fa misy ihany koa amin'ny apahany fepetra ny raisiny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'ny asa fiarovana zay atao mba ahafahany tsirairay miaina miatrika ny fiainana andavanandro hita reny indrindrandrindra zany any amin'ny tontolo ambanivohitra tsara no ahafahantsika mamerina an'izany andesaka moa teo ianao ny fitandrona ny filaminana eny anivon'ny lalam-pirenena betsaka ny resaka ataon'ny olona mikasika ny resaka kolikoly amin'ireny lalam-pirenena ireny manao ahoana ny fepetra raisiny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena efa misy tatitra azo atao ihany koa hoe mikasika an'izay hoe mba misy hetsika ataonareo ihany ve manoloana n'izay fimenimenoana ny olona zay ny resaka kolikoly andalam-be raha fitinina dia samy teny fa sady marary satria miteraka ataoko hoe fanohitohinana ny amin'ny finantanterahana ny asa fa no mamenatra satria lasa miteraka zany fahafambaraka amin'ny ataoko hoe ho an'ny institution mihitsy ary ho an'ny gendarmerie amin'ny sanatria na mety ho tranga isehony zany ny fepetra zay raisina ao anatiny ny andalam-be moa nresahanao fa ny fepetra kapobeny izay raisina andrimatoa ministre délégué medidiny gendarmerie-pirenena amin'ny ady atao amin'ny resaka gaboraraka dia maro ireo toromarika ireo ary rahantsika malala hatrany hatrany fa misy ny fandiovana anatiny zay atao anivon'ny gendarmerie-pirenena zany mbola tsela rahantsika malala zany na ny commande gendarmerie-pirenena dia manao fitsidihana amin'ny faritra maro samihafa dia mampatsiaha hatrany hatrany ny fitondran-tena mifanandrify amin'ny mahazandary mba ho tena mendriky ny fahatokisan'ny olona zany ary indrindrandrindra akoatra ny fahatokisan'ny olona dia mba hatonga ny ireo olona zay na ny olona zany na ny fananan'olona hatrany hatrany mba ho tena voaro satria izany fahatokisana zany ige no anisan'ny antoka tena antoka lehibe satria raha sanatria ao anatin'ny tsy fampitokisana
no anatanterahana ny asa dia ny olona ratsy no mahazo vahana satria ny olona ratsy indray ve no sanatria no mandeha ometsika fatokisana. Za zany miainga foana amin'le resaky ny olona ny anivon'ny fiarahamonina hoe hatramin'izao mbola miteny ihany tsy milamina ny fandriam-pahalemana ny zareo avy any ivelany mpaneho hevitra politika ireny moa dia miteny mihitsy hoe tena ohatrany hoe raha miaino an'zareo zany dia ohatrany hoe firenena misy ady eto. Ny filoham-pirenena teo aloha mirahalahy zao ny faranderinandro io mbola niteny ihany hoe tsy misy fandriam-pahalemana aty Madagasikara. Asa ianao afaka manazava hoe mitombona tokoa ve zany sa tsy mitombona? Raha ohatra ka fitinina izahay eo anatin'ny anivon'ny gendarmerie pirenena ny tenako dia taly misahana ny filaminana sy ny resaka fanangonana ny vaovaona ny renseignement moa zany no tiako resahana. Izay dia manana totanisa raha ny fotoanantsika moa tsy afahantsika miresaka an'izany eto. Manana totanisa izay manambara ny hoe manahoana ny fivaovana ny amin'ny lafiny tranga isehoany ireo atao hoe fanotoena ny filaminam-bahoaka ireo. Azo ambara fa mihena raha ny atao hoe tranga isehoany zany ataona hoe fanotoena ny filaminam-bahoaka zany raha eto Madagasikara. Mialatsiny fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny ohatra ny tsy ohatra koa fa tranga tena miseho mba rahantsika malala ny zavatra ho resahako. Nisy fotoana dia misy faritra izay sarotra ny afahana manao ny fitsidihana amin'ireny faritra ireny. Anisan'izany amin'ny faritra isorana isandra amin'ny fianaratsoa io mety misy olona avy any amin'ny faritra zany mety afaka manamarina an'izany ankehitriny fa tamin'izany fotoana izany dia nireo fitaovam-piadiana izay niparitaka tamin'izany toerana zany dia na ny olona izay mandeha manao fitsidihana makany ary ny olona avy amin'ny faritra io na ny olona avy amin'ny toerana io dia tsy afaka manao miatrika zato isan-jato amin'ny asa fivelomana izay ataony na ny fiompiana na ny fambolena no ny antony fisinina resaka asa ratsy tsy amin'ny toerana io ihany fa mitovy amin'izay tranga izay ihany koa amin'ny faritra Andriry. Raha tsika malala zany amin'ny toerana izay manasaraka ny efitany ahitantsika ny Androy anosy zany izay makany amin'ny faritra tsy moatsinanana nametrahana toby gendarmerie pirenena amin'ireny ilay tsika hoe centre d'aguerrissement opérationnel, centre spécial d'aguerrissement opérationnel na le hoe CSAO dia nafana fe tsy zany hoe asa nataony gendarmerie zany ihany fa noho ny fiara-miasa anatin'ireo mpitandro filaminana rehetra indrindra miara-miasa amin'ny fokon'olona zany noho ny fampitaovana nataony fanjakana dia afaka miatrika ny atao hoe filaminana amin'ireny faritra ireny amin'iny faritra Andriry zany. Mbola teny faritra hafa ihany koa zany azo resahana nisy fotoana tany aloha tany ohatra mifivizivezena amin'ny arabe amin'ny lalam-pirenena misy ireo izay mpizahatany dia milaza mihitsy ary nisy fotoana tamin'izany ary dia tsy maintsy ahitana zandary manao ny escorte amin'ireny fiara fitaterana reny mety mitambatra isaky ny adiny 2 adiny 3 zay vao azo atao ny mandeha amin'ny lalam-pirenena. Amin'izao tsika miteny zao tsy miteny hoe tena foana tanteraka ilay trangana tsy fandriam-pahalemana fa efa nahena ilay fepetra no ny antony mihena ilay tranga ataoko hoe fanakanan-dalana zany amin'ny lalam-pirenena. Misy faritra anankiray izay ho teneniko misy ny faritra Ambalakindrisy mialatsiny fa mifaritra tsy moa no matetika nahitana an'izany azotsika resahana ihany koa ny faritra hafa amin'ny faritra izay mety nahitana ny fandikan-dalàna teo aloha fa mifaritra tsy misy ny hoe Ambalakindrisy amin'ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahadimy amby roapolo raha tsy diso dia misy toerana ny firenena olon-dratsy ary manano sarotra nisy ary ny zandary tamin'izany fotoana zany namoiny ay fa amin'izao fotoana zao dia vezivezen'ny olona rehetra izany ary efa manomboka miasa manantanteraka ny asa kapobeny zany ny olona ao anatin'izany. Raha feheziko ny hoe misy manambara fa hoe tena ao anatin'ny tsy filaminana ny eto amin'ny firenentsika samy manana ny fomba fahitany ny olona. Za tsy afaka niteny andisona manamarina an'izany fa izahay izay tompona andraikitra ny tenako anisan'ny tompona andraikitra amin'izany izay manana ny antotanisa dia manambara fa mihena
izany resaka tranga ataoko hoe fanotoenana filaminana any amin'ny tontolo ambany vohitra indrindrandrindra iny fa na andreny vohitra aza dia ahitana an'izany ny mety ahitantsika fanambarana mety miseho dia hoe misy tranga fahafatesan'olona andeha tsitoka na dia tsy anatiny mety hoe ambaranao azy trangany seho hoe mbola tsela ry olombofidy vehivavy a zay raha tanora misy antony mahatonga manatsitika an'izany tanora vehivavy renim-pianakaviana ary namoy ainy manonona moa zany manatsitika an'izany manohina ny fony olona zany ary lasa manohitohina ny lafiny politika zany ka lay fahafatesana tsy afaka ny anambany isika ny atao hoe tranga famoizana ain'olona fa le fahafatesana tranga fahafatesana zay niseho tamin'ny olona anankiray dia azo ambara hanambarana lay lazaina hoe tena anatin'ny fikorotanana tanteraka satria mitodika makany amin'izany ny sainy maro toy izany koa raha tranga isehoana hoe misy teratany vahiny voakasika dia azo ambara koa izy tomana ny sain'olona ihany koa fa tena misy ilay tranga ny tsy filaminana fa raha jerena amin'ny antotanisa iverenako ohatrany an-trany dia hita fa samy hafa tena samy hafa ny tena tranga miseho sy ilay ambara araka ny hoe fanambarana dia mialatsiny koa ito raha ohatra ka mampiasa teny voambolana teny frantsay le hoe sentiment d'insécurité zany izay mety iainany olona za tsy mandaa satria ny olona tsirairay samy manana sentiment ny manana ny fomba fijeriny arakaraka ny toerana zay misy azy izay sentiment d'insécurité zay dia tsy mitovy amin'le tena antotanisa tena misy za tsy miteny hoe tsy misy ilay tranga hoe fahafatesan'olona misy zany fa hoe manahoana ny fahitany olona azy izay le lazaina zany fa samy hafa ny fahitany olona azy lasa amina resaka sentiment anambara fotsiny hito angamba mialatsiny fa lava be ny fanazavako mety misy olona olona mitokamonina vehivavy izy ary mety efa lehibe irery ao anatina toerana anankiray lavitra lalana tsy afahana mamonjy azy raha sanatria misy loza manahoana moa ny fahatsapany raha ohatra ao anatin'ny aizina izy no mipetraka tsy maintsy ao anatin'ny tebiteby izy ndia ataoko hoe misy olona ray miaraka aminy ao mety vehivavy ihany koa ao anatin'ny tebiteby mitebiteby izy fa tsy anisany olona zay mety sanatria mahazo ambana tsy anisany olona zay atao hoe nisy nanafika fa raha misy olona anankiray mipetraka olona anankiray misy mpiambina eo aminy na ny lehilahy rehetra manodidina le tenana miambina andeha ataoko hoe nisy tranga fanafiana mihitsy teo indre mandeha fa za miteny aminao fa ny sentiment d'insécurité dia mipetraka hatrany ary tsy maintsy misy amin'ilay vehivavy sady lehibe mipetraka irery fa ny ato amin'ny toerana izay misy miambina dia matsiaro na dia misy tranga ary na anankiray matsiaro izy fa misy ny fiarovana ary afaka miaina miatrika ny fiainana andavanandro teto amin'ny tany sy firenena zany eto manatsitika ary tranga mety misy zany amina firenekafa ny hoe fampijanonana ny asa rehetra no ny lafiny resaka filaminana fampijanonana ny asa rehetra dia hoe état d'urgence ohatra na reny atao hoe couvre-feu reny ohatra hito amintsika nge za tsy miteny hoe tsy misy zany fa nisy zany ohatra amin'ny lafiny fahasalamana raha ohatra koa ny lafiny hoe ambany tontolo ambany vohatra zay nisy reny atao hoe kidnapping reny teo aloha dia neverina fa anisany manamora zavatra zany fa ato anatin'ny fotoana tena fohy na isika ary na ianao mety tsy mahafantatra fa nisy faritra tsy maintsy nandraisana an'izany tamin'ny adina tao tamin'ireo resaka fakanakerindreo tsy anatiny atao hoe district manontolo nanaovana an'izany na faritany na faritra manontolo nanaovana izany ny anambarana hoe tena mikorotana tanteraka ny eto amin'ny tany sy ny firenena fa tena ao anatina commune tanàna vitsy dia niraisina ny fepetra ary ny raha rehetra manaiky zany ho anisan'ny hoe fitandronan'ny filaminana dia tanterahana ny resaka asan-dahalo sy matotra ny nangingina ihany koa nanahoana ny vokatra raha fitinina ny amin'ny lafiny asan-dalo moa ny tonga ao aneritreritra voalohany dia ny resaka fanafiana amin'ny alatra omby io ihany koa ny resaka fanafiana mitambasy raha ohatra ka mifanandrify tsara mihitsy mantsy izy tena mifanandrify amin'ilay voalazako teo manahoana ny ataoko hoe inona ty ny antotanisa mahakasika an'ireo raha ny teny amantsy teo hoe mihena ny tranga isehon'ireo fanohitoenana ny filaminam-boaka tafiditra ao anatin'izany ny resaka alatromby nisy fotoana zay ngamba no amitinako azy nisy fotoana dia tena hoe misy ny omby very mandeha amanjatona ary nisan'ny olona mangalatra koa
dia mandeha amanjatona zatra nisy teto amin'ny tany sy firenena zany fa amintsika miteny zao za tsy miteny hoe tsy misy tsony alatromby misy fa ny fienany araka ny voalazanao teo no ambarako tena miena no ninona eto zany a dia mampita ny fisaorana ary manentana hatrany fisaorana indrindrandrindra amin'ireo fipetra rehetra ny raisina andeha ataoko hoe amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny mahakasika ny filaminana ny ambaratonga resako eto dia manomboka hatrany amin'ny fokotany amin'ny isa tanàna hatrany amin'ny faratapony amin'ny resaka mahakasika ny filaminana ary anisany ny sitraka an'izany zao ohatra ny au niveau gendarmerie-pirenena mifampitomboana ny isan'ny olona izay miatsehatra au niveau ny gendarmerie-pirenena dia ny fanapakevitra ny raisina teo anivony ny fanjakana zany a na ny raisina andrimatoa lehibe ny faratapony foloalanda au niveau ny conseil des ministres dia anisan'ny nafana nampitombo ireo azandary anisan'ny misy fiatraikany reny zany amin'ny filaminana ankapobeny dia zay no ataoko hoe zava-dehibe mba ahafahantsika mitazona ny zavatra efa misy nataony hoe filaminana miatsara ankehitriny dia mitodika ihany koa amin'ireo tompona andraikitra samihafa zay any atsehatra moa indrindrandrindra manao ny aintsy ho zavatra tsy ny mpitandro filaminana irery fa misy reny sehatra ahitantsika ny dina ohatra dia rehefa manantanteraka an'ireny ankitsipo zany hoe mifanaraka tsara amin'ny tanjona izay ho fametrana ny filaminana dia ny tombontsoa iombonana ireny zavatra ireny dia misy fokany ny mifanohatra amin'izay kosa nefa amin'ny faritra sasatsasany toy ny hoe mampiasa an'ireny ho lasa ho fitadiavana tombontsoa manokana dia miteraka loza ireny fantatra moa zany fa efa maro ny hita fa fanatsarana dia iverina fa itoy hatrany amin'izany fanatsarana izany ny fipetra raisina na ny amin'ny resaka dina zany ao anatin'ny mpitandro filaminana zany na ny fiara-miasa fa indrindra ny fokon'olona zay tena hiatefany resaka fandraisana andraikitra amin'ny filaminana ahoana ny mety hoe hitazonana an'izay tenenina hoe efa ezaka efa vity zay satria matetika mangingina kely dia aveo misy fotoana mirongatra tampoka zany le izy ahoana ny fomba hitazonana an'izay efa akio ny fiteny frantsay marina tokoa ny voalazanao satria indray dia miovaova miakamidina io ito zany dia teanatsidika tipoka anakiroa mialatsiny fa le fanontanianao lasa manohitohina tsy hoe manohitohina amin'ny endrika ratsy fa tonga any amina fanazavana mety amina tsipriana asa mihitsy miankina indrindrandrindra io ny amin'ny atao hoe volonté raha teniko amin'ny teny mahitsy dia hoe finiavana ny andrimatoa premier ministre lehibe ny gouvernement dia hita ny finiavana zay ndraisiny mbola tsy ela zay fa misy faritany maromaro tsy hoaveriko tany saina angamba fa maro ireo faritany zay nitarihany nylay fivorian'ny OMC national nametrahany afahany zany voalohany misoroka an'izay mety hotranga fanohitohenana ny filaminana fa ametrahana n'ilay voalazanao teo ny hoe ahoana ny tazomana nyzay atao hoe aki ozy anao na ny filaminana efa azo ary raha sanatria ary ka hoe mety misy ambana dia ao anatin'ireny fivoriana na ny fitsidihana zay nataon'andrimatoa premier ministre zay ny atsony andreo tompona andraikitra samihafa dia hita fa mijery hatrany hatrany zany ny amin'ny hoe manahoana ny afahana miaina ao anatin'ny fomba na fotoana maharitra ireo filaminana ireo mbola tsy ela ihany koa mialatsiny ito fa fanontanianao mahatonga an'izy mbola tsy ela dia nampiantso ramatoa lasa ramatoa loolona zany ny resaka ny nampifanantona ny olona zay mety voakasika ny amin'ny resaka taratasy nomby toerana anakiroa no nisehony zany teto Antananarivo nisy tompona andraikitra amin'ny isaky ny ministère zany sy amin'ny sehatra zay voakasika dia nanao kaondo efa manomboka makany amin'ny faritra zany ankehitriny raha atao faritany Antananarivo aloha no fantatro dia iveriko fa izay finiavana izay voalohany mampiantso ny olona voakasika no afahana mametraka lamina maharitra dia iverina fa tena zava-dehibe afahantsika mitazona andreo atao hoe filaminana zay efa misy eny fa na dia atao hoe tsy tena milamina zato isanjato azy iarana malalagna zany fa afahana ihany koa zany misoroka manakana ireo zay olona mbola mety mampanahy misy fihikevitra samihafa
vohitra tamin'izany resaka fikaonandoha zany nanatrika zany tena ary mahita fa misy zavatra tena manokana izay tsy maintsy raisina avy amin'ireo lehibe ny tanàna ohatra ireo mpikirakirana le tena piopy omby ohatra ho fanatsarana ny fiariana ny amin'ny lafin'ny fiompiana ary hita fa misy ifandraisany amin'ny resaka halatra omby reny ary misy ifandraisany amin'ny atao hoe ady atao amin'ny famotsiana omby dia iverina fa raha ohatra ka mizotra makany amin'izany ary mandray an'izany ankitsiko rehetra ary manana finiavana araka nylazaiko teo anoloana ny hoe tena ilaina ny atao hoe finiavana amin'ny firosoana amin'ny fitazomana ny filaminana dia tena zava-dehibe azo atao nitazona an'izany resahana ihany koa hoe le mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny mihitsy satria nanao antso avy zao ny commandeny zandary général de division Jean Hubert Kotomalala tamin'ny farany teo teny amin'ny Tobratsy Mandrava hoe manao hika mihitsy aho zoan'ny mpitandro ny filaminana mba tsy iopefy mba manahoana ny fepetra raisinareo am'le mpitandro ny filaminana mihitsy tafiditra ao anatin'izany fioaram-pefy zany lay fantania teo moa zany ny général de division Rakotomalala Jean Hubert no commande ny gendarmerie pirenena ankehitriny ampirnasa izy zany ary fanatsidiko teo anoloana ilay mahakasika ny fepetra rehetra izay raisina amin'ny resaka fandiovana anatiny eo anivon'ny gendarmerie pirenena zany fepetra efa niraisina mifandimby ireo ary zany no akasitrana ireo tompona andraikitra teo anivon'ny gendarmerie rehetra fa mitandro hatrany izy ireo zany ny gendarmerie pirenena mba hitoetra ilay antsoina hoe fampitokisana ao anatiny aloha fa ny fampitokisan'ny olona ihany koa ny gendarmerie pirenena izay averiko fa tena antoka io io fampitokisana io amin'ny fanatanterana ny asa ka raha fanontaniana hoe inona ilay fepetra ao anatiny izay raisina dia tena misy io ary atsidiko efa voalaza teo misy hoe gendarme mandika lalàna ary nisy fotoana afaka mijery isika na ny ataoko hoe ny tahiry any vaovao mahakasika antsika rehetra any dia ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena ny tena nanao fanotsiana indrindrandrindra na ny amin'ny alafin'ny resaka fanasaziana amin'ny arakasa eo ihany koa ny fanasaziana amin'ny lafin'ny pénal zany raha sanatrika fandikan-dalàna fanohatra amin'ny lalàna velona dia misy natolotra ny fitsarana izy ireny ary ny mampalahelo moa tsy hoe kory hoe tena zatra tsara zany ny mampalahelo ngy dia misy ary tena azo lazaina fa eo anivon'ny gendarmerie pirenena teneniko tsara eo anivon'ny gendarmerie pirenena no ahitana ireo mpiasa-panjakana izay nandraisana fepetra be indrindra raha jerena minisa zany ny fanontaniana moa zany fanontaniana ty apetrako ty hoe ny gendarmerie pirenena irery ve ilay manao tsy mety tsy dia iny loatra no andeha hitaritsika tsia fa ny mahatonga mametraka an'izay moa ve mandray fepetra sady tsy mandray fepetra ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena tena mandray fepetra ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena dia raha misy zavatra ataoko hoe araraotana ambara eo anatrehan'izany dia ozy aho hoe efa manao zay azony atao ireo tompona andraikitra ao anivon'ny gendarmerie pirenena zay tarina andrimatoa ministre délégué miadedy gendarmerie pirenena sy ny commande gendarmerie pirenena amin'ny atao hoe fampatsiahivana na ny fepetra ananan'ireo zandary rehetra ny toetra mifanandrify amin'izany mampitandro filaminana mahazandary zany dia ny andrasana zany indrindrandrindra marina fa tsy maintsy hisy ny zavatra kely tsy ho ambiny fa ny andrasana indrindrandrindra dia ny mba ahitana ihany koa ireo fihetsiky ny zandary amin'ny lafiny tsara satria tsy azo miveriko fa diso raha nambara isika hoe ratsy amin'ny endrika rehetra ary amin'ny olona rehetra ny gendarmerie pirenena tsia fa misy ny fanatsarana efa natao misy vokatra tsara io ary misy olona tsara io dia manatanteraka ny asa eo dia iveriko fa raha mifanampy isika mifanoro lalana ary manome fankasitrahana mihitsy ary amin'ny alalan'ny teny fankahirezana za sa miteny fa ny fankahirezana omena ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny ary indrindra ho an'ny gendarmerie pirenena dia manohitohina andreo mpanao ratsy satria ny mpanao ratsy angy no matsiaro ho very tombontsoa rehefa miasa ary ataoko hoe tena hoe mafy ny gendarmerie
rehefa mafy izy dia ny mpanao ratsy no voatohitohina amin'ireny asa ratsy tononoko hatrany ny asa ataoko hoe resaka famonon'olona fanohitohina na sakana amin'ny lalana ny asa ratsy amin'ny resaka alatra samihafa raha ny gendarmerie-pirenena na mpitandro filaminana no ambarantsika ary omentsika vitrika dia mazava ho azy fa ny mpanao ratsy no very tombontsoa voalohany fa ny fanohatra amin'izay mialatsiny fa mety efa ratsika malala ina mifanohatra amin'izany ny ataoko hoe ny fanaratsiana hatrany hatrany na ataoko mahitsy ny fanakiviana mihitsy azy ny filazana fa tsy manao ny asan'ny gendarmerie-pirenena move misy fiatraikany tsara amin'ny filaminana zany tsia ratsy ny fiatraikany ary izany mahazo tombontsoa anatiny iverenako ny mpanao ratsy mahazo tombontsoa anatiny nefa vokatry ny fijery ivelany ihany no anambarana hoe andana manao ratsy mpanao ratsy fa ny mpitandro filaminana izay tena iaro na hoe iaro ny vahoaka zany ary anakana ny asa ratsy dia ambara fa hoe tsy hanao izy tsia fa soa ihany ary makasitraka hatrany hatrany zany reo tompona andraikitra fa mijoro hatrany gendarmerie ary zany raha teo no mbola nanotevenany généraly ministre délégué medite gendarmerie-pirenena hoe gendarmerie mafy dia miaro antoko ny fampandrosoana ifotony zany hoe mafy zany tena hoe mijoro tsy azozongozonina satria tsy maintsy miaro an'ireo vahoaka reo any amin'ny asa fivelomany andavanandro amina toerana manahoana zany na manahoana dia ahitantsika zandary ary izany no fanampy amin'ny antom-pisiny gendarmerie-pirenena ny resaka fipahatany basy indray mba tiako antanina hoe matetika hoe eo anivonareo mpitandro ny filaminana ihany reny basy reny mivoaka sy ny sisa manahoana ny mikasika an'izay azoko ambara raha ohatra ka lazaina hoe avy eo anivo mpitandro filaminana mba tsy hodikodina atsika dia samy teny fa nisy fotoana nge trangany seto eto amin'ny firenena zahatra ny seho maromaro izay raha tsika malala tsy hiverenana amin'ny atsipriany reny fa mety nisiny ataoko hoe fialana amin'izay tena fiarovana tena hoe araka ny tena tokony ho izy ny fiarovana an'ireo fitaovana zany eo anatrehany reny zany dia mety ho nisy mety ho tonga teny an-tanany olon-dratsy mety ho trangany seho zany hoe raha sendraka hoe basy tena efa hoe ao anatiny ataoko hoe tany tandalana ary tena ao anatin'ny filaminana tanteraka ny hoe basy eo an-tanany nefa mbola lasa any amin'ny mpanao ratsy za tsy miteny hoe tsy misy mety misy zany fa raha tsika malala nge misy tokoa ny mpitandro filaminana zay atolotra ny fitsarana amin'ireny tranga toy ireny ny heviny dia zao misy ny fepetra raisina anatiny zany hoe tsy mitazana fotsiny zany ny fitantanana isany ambaratonga rehetra fa rehefa ratsy dia raisinareo fepetra ahafahana manolotra an'ireny eo anolovoan'ny fitsarana ary ahitana mpitandro filaminana tokoa zany voatazona fa ny hoe tena hoe isan'andro dia raha misy tranga fanafiana dia hoe mpitandro filaminana indray zay na hainao mialatsiny fa na isika manaraka ny fandarana dia mahafantatra fa mba misy mpitandro filaminana any amin'ny toerana na ny faritra misy atsika rehetra any fa tsy hoe avy eo mpitandro filaminana daholo ireny zavatra rehetra ireny fa izay natonga nanatsidika an'ilay napitany fisaorana ho an'ireo lafiny amin'ny fepetra raisina isa tanàna zany amin'ny alalan'ny dina satria ny olona zay mitazona satria eto amintsika dia azo atao mitazona basy rehefa mafeny fepetra amin'ny alalany hoe ahoana ny ahafahanao mividy aloha dia rehefa avy mividy anao dia avy eo mitazona an'ilay basy fa reny olona ireny dia rehefa ho amin'ilay basy ilay arme de deuxième catégorie zany resahany eto fa tsy ilay fitaovam-piadiana zay tokony tazominy mpitandro filaminana dia raha malalagny mety ho sanatry mety na lay olona na no mety ho tonga eny an-tana an'ireo mpanao ratsy ireny fitaovana ireny dia misy ihany koa zany tranga fanafiana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana ireo fa tsy voatery avy amin'ny mpitandro filaminana nefa koa za tsy manala hoe tena tsy misy hidiran'ny mpitandro filaminana fa ny fepetra kosa dia efa nyraisina ary raha tsika malala moa reny vokatra rehetra ireny tsy hoe tsara reny akory fa afaka manambara kosa fa maro ireo fitaovana na fitaovam-piadiana zany na fitaovana mamofady teo ampelatanany olon-dratsy ary efa nalaina reny ary tafaverina eo amin'ny mpitandro filaminana zany ary misy fotoana nge izy le potehana reny misy fotoana isika manaraka an'ireny amin'ny fotoana izay anatanterahana azy na le amnistie amin'ny hoe aterina ankitsim-po na antsitrapo ilay basy zany dia tsy misy ny fanasaziny ahitana fitaovam-piadiana amin'ireny fotoana reny
Araharoko fantaniana faraparana angamba nisy fotoana na resaka be le doro-tanety amin'ny sehatra ambanivohitra moa indrindraindrindra asa nisy fipetraha manokana noraisinareo ve mahakasika an'iny ny amin'ny lafiny doro-tanety dia fandika-andalàna io ngambatsika tsy resaka lava be hoe inona ny fiatraikany na hoe inona ny antony mahatonga ny tranga na doro-tanety fa ny zandary rehetra amin'ny faritra zay misy azy rehetra dia manatanteraka ny asa amin'ilay fotoana mialohany isindry ny doro-tanety ireny satria misy fotoana arakaraka ny antonantony mahatonga ny doro-tanety misy ny olona manao doro-tanety amin'ny alalan'ny mety fambolena misy ny doro-tanety amin'ny alalan'ny mety resaka sakafo ambolena bozaka sakafo ny biby misy fotoana zany anaovan'izy ireny dia manao ny fanentanana ny onivony gendarmerie-pirenena manao ny fanentanana mifanandrify ny amin'ny hoe voka-dratsy ny doro-tanety ny faharoa ny resaka fanasaziana amin'ny fotoana zay ahitana nireny olona ireny ary misy hatrany hatrany ny fiara-miasa any fotony raha malala zany ary aty amin'ny foibe dia hita fa misy ny fanarahana amin'ny alalan'ny convention zany iarahany onivony ministera samihafa maromaro fa singaniko eto zany ohatra ny amin'ny fiarovana ny tontolon'ny ainana sy ny onivony gendarmerie-pirenena tena misy izany asa zany ia lavalava zay angamba voavaly daholo ny fanontaniana nanitikitika ny mpanaraka ny fandaharana ameko minitra vitsy ianao anaovana teny farany ho an'izay tsy voalazantsika tianao resahana amin'ny mpanaraka ny fandaharana misaotra bitsaka ny teny ataoko hoe tsy amerina na hoe amitina akory fa zava-dehibe ho an'ny gendarmerie-pirenena ny fahafahana miresaka toy izao akasitrahana ny fanasana zay nataonareo ny zavatra tokana amaranako azy dia ny resaka ny atao hoe fampitokisana ny fampitokisana dia tena fototra tena lehibe amin'ny fitandrona ny filaminana koa ny olona tsara sitrapo rehetra ary verina fa dia tena hoe rehetra hoe tena tsara sitrapo everina fa fandrina zany fa ndeha teny ao ny olona tsara sitrapo rehetra dia aoka ifanometanana amin'ny alalan'ny fampitokisana amin'ny fisorohana zay mety tranga fanoitoenana ny filaminana amin'ny alalan'ny fampitana vaovao zany io ihany koa raha sanatrika misy dia ny fiarahana mientana mihitsy aza tranga misy zany any amin'ny faritra any amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fiarahana mientana mihitsy amin'ireo fijerena ny olon-dratsy izay fampitokisana izay zany dia ambara fa tena fanohitra lehibe amin'ny fametrahana ny filaminana mba tena ho iray feo isika zany ary toky iray ho fiarah-mientana dia sarotra ny miteny an'ity nefa sahako ny manambara azy ny hoe anderea ny resaka fiantsina hoajanona satria tsy ahitana tombony akory zany fiantsina na ny mety ho fanaratsiana hoajanona satria tsy ahitana tombony zany fa mety miatraika nde ho resako any amin'ny atao hoe tsy fifampitokisana izay tsy fifampitokisana zay nefa ilay miteraka ny zavatra ratsy rehetra ary ny ratsy ihany koa na ny olona ratsy izay tsy misy amin'izao mpanaraka an'izao fandarana zao fa ny olona ratsy no mahazo tombony ao anatiny atao amin'izany hoe tsy fifampitokisana izany dia mirary iso andrehetra amin'izao herinandro masina izao hiatrika patoniana zany herinandro masina izany